Miaramiandro soa risy mpikambana ao amin'ny komity mpifantana ireo tetikasa fiariana. Ny komity mpifantana ireo tetikasa ao amin'ny fiariana dia manadiady sy mitsara ireo tetikasa rehetra izay tafiakatra avy ao amin'ny dingana voalohany, izany hoe izay tafiakatra amin'ny dingana faharoa izay voafantina sy voatsara avy amin'ny faritra rehetra miaviany tsirairay avy. Amin'ny ankapobeny dia izahay ao amin'ny komity mpifantana ireo tetikasa no mampifandray ny olona sy ny tetikasany amin'ny banky izay manome ny famatsim-bola. Ny asanay moa zany dia ny manadiady, mifantana ary mitsara ireo vina rehetra avy any amin'ny tompon'ny tetikasa. Marihana entona fa ny fomba hitsarainy azy ny tetikasa dia fitsarana tsy mitanila ary tsy misy teritery fa mitovy avokoa ny fomba hitsarainay ny tompon'ny tetikasa rehetra, ny tetikasa moa zany. Izay ihany koa no mamolavola ny drafitrasa rehetra izay amin'ny tolotra fiariana rehetra toy ny akonaka sy ny sotantely. Araky ny efa voalaza dia izahay zany no mandefa ny tetikasa ary indrindra manara-maso ireo tetikasa ho alefa any amin'ny banky ho famatsim-bola. Manoloana ny valanaretina misy eto amin'ny tany sy firenena dia izay atao amin'ny komity mpifantana ny tetikasa dia miasa hatrany ary manao ny ainy tsy ho zavatra mba hampandeha farak'izay haingana ny tetikasa fiariana. Ho fanampiana ny sehatra tsy miankina sy mba hitazomana ireo mpiasa zany hoe mba tsy hidirana amin'ny fiantonana ara-teknika dia manolotra tolotra manokana ny fiariana izay antsoina hoe miarana. Ny miarana dia fampindramam-bola ho fampiodonandraharaha ho an'ny orinasa madinika sy salantsalany. Fa ny mampiavaka azy kosa dia ny sivana voalohany dia atao eo anivon'ny banky, fa ny sivana farany kosa dia izahay eto anivon'ny fiariana no manao izany. Malaky kokoa ny tolotra miarana raha tsy laza fa 3 herinandro tao aorianan'ny nilazan'ny filoham-pirenena fa hanohana ny sehatra tsy miankina dia efa namoaka vola mitentina 6,65,500,000 ariary ny fiariana ary natolotra ny orinasa miisa 530 ary paritaka manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara.